Nakosa indray dia nanatanteraka fitokonana teo amin'ny rond-point Ampefilomaly ny mpianatra avy ao anivon'ny ENS fa nadiadiny Ravorazafy Mahina sy Andry Rakotomalala. Leo nitandrefaka ataon'ny fanjakana azy ireo ny mpianatry ny université. Ny tokony ary nandrehitra kodiarana manoloana ny lalana miditra ny ENS Ampefiloha ny mpianatra androany. Noho izany dia mikatona avokoa ny prosy ny toeram-pianarana eny an-toerana. Antony tsy navoaka ny vatsim-pianarana mandritra ny 5 volana ary mitaky ny hamerenana ny fisian'ny mémoire licence sy ampiarana ny LMT manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny maro hafa izy ireo. Fa mikatona tanteraka ny université Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ary mitaraina ireo mpianatra satria na ny birao aza tsy misokatra zany hoe na ny minimum de service aza dia tsy misy noho ny fisian'ny ataontsika hoe tsy fahaiza mitantana eo anivon'ireo tompona ndraiky mpanjakana tokony hamany olana misy eo anivon'ny anjero manontolo. Mangataka zany zahay ny jerena faran'izay angana mikasika ny olana mianjady amin'ny mpianatra zay efa marary mihitsy ilay izy satria na ny vatsim-pianarana raha hatramin'izao tsy mivoaka. Ny mpianatra tokony andeha hody mitaitahina hoe rovina ny mianatra hatreto anefa vao maika midiny université. Rahantsika mahita ihany koa fa raha ny vinan'ny fitondram-panjakana tokony androso faranjaingana Madagasikara nefa ataoko hoe angamba noho ny tandrevaka izay ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana sasatsasany dia lasa vao maika mandetika ny firenena ilay izy ary miteraka korotana toy izao. Miangavy zany zay mba hijerena akaika mikasika an'izay hoe aiza aiza ny tena fototry olana io satria efa miatraika amin'ny mpianatra rehetra manerana ny Madagasikara mihitsy ilay izy eo anivon'ny anjero manontolo. Ny teny akatso ihany koa ny tokona ny sabotsy teo noho ny tsy fisian'ny rano eny an-toerana. Greve roa ny tao amin'ny université ny Fianarantsoa ely izay no ny tokony ary ny afara tamin'ny fanimbana fotodrafitrasa. Aiza ny fitondram-panjakana hijery ny fahorin'ny mpianatra. Tratratratraina nefa fa izy ireo no hoavin'ny firenena saingy miaina ao anatin'ny aiai isan'andro. Raha ny fandiniana aloha dia vao maika roatra ny ampy ilay izy satria vao maika nanaitra ny mpampianatra ary nanaitra ihany koa ireo mpianatra ny namoahana n'ilay circulaire fanafoanana ny fanaovana soutenance ny licence. Raha mahita angamba antsika fa nazahoana ny offre de formation rehetra amin'ny alalan'ny habilitation dia mandalo conseil ny mpampianatra izy io dia avy eo mandalo ny conseil national any CNS ary avy eo zay vao amoahana arrêté any amin'ny ministère circulaire nefa no nanajanonana an'ilay izy. Tsika angamba mahay daholo ny anton'izany arrêté no anaovana ny offre d'habilitation izay milaza fa mila soutenance ny mémoire. Ny hoe mbola tsy mivaly aiza aiza ireo efa tsika atao anatin'ireny voalaza hatramin'izay ireo teboka anankifito. Amin'ny ankapobeny zany misy ireo fa mandeha fa misy ilay mbola tena tsy hita mihitsy ny fandehanany. Anisan'izany ny indemnité de recherche et d'investigation en retraité chercheur. Anisan'izany ny heure complémentaire deuxième tranche 2016-2017 ho an'ny eto Antananarivo. Eo ihany koa ilay reliquat na 3 décret. Misy ihany koa ireo lalàna izay napetraka any amin'ny fitondram-panjakana ministra tompona andraikitra izay tokony efa hodinihana satria raha mahitsika fa efa nyroso amin'ny LMT tsika amin'izao fotoana izao. Ataoko efa tao anatin'ny 5 zay na efa taontsika ao anatin'io fa ny lalàna mipetraka amin'ny feno mpampianatra ny fampianarana dia mbola ilay lalàna taloha daholo. Fa nivoaka ihany koa ny marina momba ny zava-nisy teny anivon'ny antenimieram-pirenena nandritra ny famaranana ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimera roa tota. Baiko politika no tena fototry ny olana fa niadiadiny Germano Menjanary sy Andry Rakotomalala. Ho aizy Madagasikara ary ina no iafarany ny vahoaka malagasy tsy mandady arona. Manjaka tanteraka ny baiko midina eo amin'ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena. Ny tombotsoan'olombisy sy ny antoko no imasona. Lasa erim-pamoretana ny mpitandro filaminana. Ezana afenina ny vahoaka ny zava-misy marina tahaka ny nampisavorovoro teny amin'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona. Mbola nisokatra le varavarana zay tonga latsaka fe tonga dia nisy baiko latsaka fe efa zahay tonga dia
io miaramila io mihitsy no nanosika anazy zaho zao misy hiditra eo a natosiny ity moa ny lehilahy tafiditra za miaramila nanosika anao io officier le nanosika anao iny tsy fantatra aloha sy fantatra le officier nay ity lehilahy a le nanoana ty lehilahy a tafiditra avy eo nasena mivoaka le mouvement tsony fa tonga le fa tsy niraisina aloloha zava voatonga zay fotsiny am'raika mandray taratasy tena tsy mandray taratasy tena lasaka fa efa zay le teny le officier teo a tena teny izy tsy mandray taratasy tsy mandray taratasy itsony izy izy faditra zay fa mbola sy amby 20 ange zay za mbola sy dilany lery fa mbola 13 sika zao zay fa tsy mandray taratasy trony zay fa tapitra fa manao clôture zay zao de misisika zay hany zay hiditra de za moa natosiny fidy le mba lehilahy mba tafiditra tao de avy efa tafiditra tao de nakato ny varavara de aokaroa lehilahy ty ivoaka zany izy fa sy tafiditra namako de mivoaka zany izy de tsy hoe tonga niakatra zay to ambony tady lycée vehivavy anankiray tsopolo ny teny hoe alao ato lycée avy-couloir anankiray varivitra hoe tsarotra tiavina tsony lycée satria tonga le fotoana ambe folo latsaka roa minitra latsaka fefan'izay tongetika de zany tsara nafatarana hoe nareo sénat tonga zany fantatony tsy nandray zay manko zavatra vavahady io zay lasaka fefany de tonga eto zahay zay latsaka miaramila zao misy natosiky miaramila sy mahazo miditra fa manao clôture olo miao sy mahazo miditra tsony olo baiky politika io no fantatra fa nahatonga ilay savorovoro tombotsoan'iza no arovana amin'izany ka ny ao manko tsy nampahafantarina le fahatongavanareo tato zay manko le izy hoe tenena zany de tsy tonga fotsiny zany fa ona moa sy mahafantatra mihitsy fa député Nicolas nge teny mijery anay hoe zahay hakan'le texte androatra aloha fa za misy hoany manatitra an'io fa sy alainareo miaraka amin'ny personnel na sy haiko lehilahy ty bandalava be ty zao nisy olona niaraka taminy nandeha tany adiny ray mialoha miandry anay tao nanomboka tamin'ny folo sasany zareo ny tany de hoe inona nataonareo ty andeha akan'le texte le tolo-dalàna nasina pantsiny de hoe zay nge no manatitra an'io any fa mandany nareo de tsy nandeha mihitsy ry zalahy fa tout le temps izy amin'ny téléphone ty niainga tany zay de narahany avy ao afara donc zany misy renseignement avy any mifakazo amin'ny téléphone zany zareo fantatry ry zareo tsara zany hoe efa tonga ao lycéna zay ary ny SG ozy no naniraka amin'ny zareo nandeha tany amin'ny sénat andeha hijery amin'ny sénat de hiteny aminy rehefa miala any le dossier de miantso aty efa niala ry zareo donc SG au courant io niavoe misy le miaramila eo teo hoe le officier izy nanosika anao fa tsy za niavoe misy izy teo ordre izy nianazy mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana any androy kosa dia nampiakapy eo ny filoha-lefitry ny MC Fina ny plateforme mouvement des citoyens contre les fraudes électorales omaly nitory ihany koa ny resaka osika sy alabato ny tenany ary nanao antsoavy ho an'ny tompona andraiky mpanjakana mahefa sy ireo ny andraikitra ny fifidianana farany teo iny ravo razafy mahenina saika isan'andro miaratsy ny tsy fandriam-pahalemana ny atsimo atao amin'ny vohitra ny tany mora sud omby anjato ny lasandalo ny herinandro teo voka ny olona efatra tamin'ny fokon'olona no namony ainy no ny fiarovana ny fananany izay sady miafina ny anaty ala no tsy manana antom-pivelomana raikitra ihany koa aiza ny fampanantena ny fitondrana ankehitriny tao anatin'izany rehetra izany tamin'ny fampelezan-kevitra nataon'ny filoha pirenena amin'izao fotoana zao Andry Rajoelina dia nilaza izy tamin'ny anao manjery fa hoe raha voalaniny ny tenako dia foanatsika ny asan-dahalo tonga de avy atrany dia asina drone ampiasaina anaramaso ny lalan'ny dahalo asina piosy ny omby mora afahana manaramaso ny omby rehetrarehetra halatra ny fitaovam-piadina dia mahery vaika no ampiasaitsika omena vatsina fitaovam-piadina ny tandro filamina sy fitaovana maro ny zavatra misy nefa mizoantsika amin'ny tegny zao tsy misy zany drone zany raha misy zany efa hita zany omby zany aiza zany piosy zany mitsika amin'ny tegny zao aiza ny fitaovam-piadina ampiatenan'ny miaramila tandro filamina no omena azy mivangongo eny Antananarivo avokoa zany ny tandro filaminana mba entina iarovana ny mpitondra fanjakana maninona raha alefa any amin'ny tany zay misy dahalo
ireny miaramila ireny zava-lasala am'izany azo fehezina fa tsy voafehy mitondra fanjakana intsony amin'izao fotoan'izao zany asan-dahalo zany. Mitaky ny mangarary ihany koa ny avy amin'ny MC taorian-trangana osika sy alabato nisy nandritra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsainy tanàna farany teo. Tena voapirofo fa nisy tokoa ny osika sy ny alabato maro tamin'ny faritra maro manerana Madagasikara mba tsy ilazana hoe erany Madagasikara nisy fantakan-dalàna miompampana ataon'ny tompona andraikitra manomboka zany ny filoham-pirenena manao propaganda mipakatra ny tompona andraiky mpanjakana any amin'ny faritra maro samihafa any fantakan-dalàna zany ny resaka fifidianana tsy mandeha amin'ny laoniny eo ihany koa ny liste électorale izay goaviny indrindra izay namboarina mba hifanaraka amin'ny tombotsoana antoko. Zahay dia manao antsoava amin'ny vahoaka malagasy rehetra indrindra fa ny Antananarivo zany fa hanome tolona isika ho fikatsahana ny marina zay ihany. Tsika tsy anakontana firenena, tsika tsy mankany amin'izany fanonganam-panjakana zany tsy andraikitra tsika zany fa ny andraikitra saninay etoana dia hitsangananay sy joroanay dia ny voan'ny marina makasika ny fifidianana be ny tanàna iny. Ka ny fitakiana dia tsotra ny fampitoviana ny listim-pifidianana tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ary ny fifidianana sombam-bahoaka. Nitondra fanazavana makasika ilay lalàna miteraka resabe nisy olom-bavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Anambatondrazaka Fidèle Razarapiera lalàna aotra sivy bara 2024 tamin'ny faefatra ny volana Desambra 2024 teo mikasika indrindra ny mariage pour tous. Asin'Andria Malala sy Mathieu Princy. Vohitsakitsaka tanteraka ny soatoavina mamalagasy ankehitriny noho ny fahalanin'ilay lalàna nolalian'ny solombavam-bahoaka ny somalasa teo. Ity lalàna ity raha zavaina tsotsotra dia manome alalana ny fiarahan'ny lahy na ny vavy samy vavy eto Madagasikara na dia nolazaina ankolaka ao anatin'ilay lalàna aza izany. Amin'ny andininy fafito la pratique sexuelle contre nature sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou menace est punie de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 2 millions d'ariary à 4 millions d'ariary. Zany hoe raha zavaitsika dia hoe lay filana ranofo zany mifanohatra amin'ny filan'ny nature zany hoe mamofady zany dia raha ohatra zany izy misy violence na tsy araka sitraponao zany dia saziany lalàna fa tsy mipetraka ato zany izy hoe avec ou sans violence zany hoe raha manaiky zany ianao anaovana n'le filana mamofady dia tsy manasazy ny lalàna. Zay zany le problème ao anatin'izy. Nefa efa faritana izy ery aloha ery hoe ny acte sexuel contre nature dia sokajiana ho violence zany. Sokajiana violence. Fa maninona rehefa saziana izy dia zay tsy eken'ny sitraponao ihany no sokajiana ho herisetra. Fa raha manaiky zany ianao anaovana an'izy dikan'izay tsy herisetra. Nefa izy efa ambara fa zavatra mamofady. Any zany le zavatra tiatsika zava amin'ny olona zany ao anatin'izy hoe ity lalàna ity dia miaro an'ilay filana ranofo mamofady. Misy vondron'olona voary mafy ao anatin'ity lalàna ity satria isy ny fihetsika sy fiteny tsy azo atao intsony rehefa miatra ity lalàna ity. Fa rehefa mahita aloha dia tsika mahita pelaka ianao dia tsy maintsy misy commentaire zany avy anatina hoe bandipelaka iny. Nefa zay zavatra tsy azo atao intsony ato amin'ity lalàna ity satria zay zany le sokajiana. Dikany voaro le zany zareo ary zany izy dia efa tsy arany lalàna amin'le resaka relation sexuelle amin'le acte sexuel fa eo amin'ny comportement andavanandro koa zany mbola arovana koa izy tsy azonao atao intsony raha rehefa miatra ity lalàna ity fa lany fa rehefa miatra zany ty aoriana fandalovantena amin'ny ACC aorianan'ny promulgation aorianan'ny décret d'application hiran'ny korotam-bolona le mihira eo or le ty pelaka lany tsy hoavitsika alefany amin'ny radio intsony satria lasa misy connotation zany zay dia zay le hoe outrage sexiste ny ilazany anazy lasa manao karazana ofasana zany amin'le olona manana an'izay zavatra manana zay caractère zay no mahatonga antsika hoe grave ty lalàna ty. Mipetraka araka izany ny fantaniana natakalo vola seza ve ny soatoavina malagasy. Nampiantso mpanao gazety tesy amin'ny fiboen'ny firenena mikambana Andraharo omaly
Ny vondro ny firaisamon'ny-pirenena miaro ny zon'olombelona nanao tatitra mikasika ny fandraisana anjara tamin'ny examen périodique universel tany Genève ny faraka ambin'ny folo ny volana novambra teo nanao ny fanadihadiana Andro Rakoto Malala Manora Andre Malala sy Mirado Rabenjamina. 13 amin'ny 3 ireo teboka mikasika ny fanajana ny zon'olombelona nankatoavy ny Madagasikara. Isan'ireo ny tontolon'ny fonja sy ny zony voafonja. Eo ihany koa ny fampijaliana olona na ny tortura, ny zon'olombelona amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Tortura na fampijaliana. Mahasamihafa ny fampijaliana sy ny eritreritra dia ny fampijaliana dia ataon'olona manam-pahefana amin'ny olon-tsotra. Izany hoe ohatra mandritra ny ankety ataon'ny gendarme na ny polisy dia misy ny faneriana ara-batana na ara-tsaina azahoana fiaikekeloka. Dia niady amin'izay ihany koa izahay dia misy ny lalàna 2008-08 izay efa momba ny fampijaliana eto Madagasikara fa nangataka ny anasiana efa nisy zany ny révision ny lalàna io fa mbola tsy vita hatramin'izao dia mangataka ny fanaovana an'izay izahay. Izany hoe ao anatin'ny le 300 no raisina dia ampanetretena ny lazany 4 fa 5 dia voaray daholo ny tolo-kevitry ny 4 Madagasikara. Dia natao teny ihany koa farany ny momba ny voamiaram-pirenena maleo tena momba ny zon'olombelona izay nilazanay fefa mitsangana io ary efa miasa. Miainga avy amin'ny fokon'olona ny fampivoarana amin'ny lafiny rehetra indrindra fa ny fikajiana ny arena voajanahary. Mandeha ila nefa izany raha mbola misy ny mizana-tsindrin'ila sy tsy fitovitsaranga eo amin'ny mpitondra sy ny fokon'olona. Ny fokon'olona avy anivon'ny fokotany miakatra ny amin'ny firaisampokon'olona ny ambony commune amin'izao fotoana izao ny any amin'ny faritra indrindra fa amin'ny nasionaly no lalàna anisan'ny fampivoarana firenena nefa zany olo hitsy volana io dia no ezahina tsy mijerena mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao. Takina zany ny fifampizarana tombotsoa, fifampizarana ny zo ny fokon'olona sy ny tombotsoa eo amin'ny fanomezan-danja ny harena voajanahary eto Madagasikara zay satria ny zavatra misy dia ohatra efa nisany zao fifaninana eran-tany inenina mahakasika an'izay fahaizana mitantana ny harena voajanahary fa tafiditra voalohany Madagasikara. Ny zavatra misy anefa amin'izao fotoana izao na hatramin'izay ka hatramin'izao raha ohatra hoe misy orinasa na jirama mitarika rano loharano avy toerana iray na misy fitandrahana harena kibon'ny tany amin'ny toerana iray dia tsy mahazo tombotsoa mihitsy lay fokon'olona any fotony dia lasa tonga dia mandeha aty amin'ny ambaratonga nasional ny vola zany na ny oentimana azo amin'izany fa tsy misy lay tamberina ndraikitra. Raha ny tatitra voaray dia mbola lavitresaka ny fanajana sy ny fampanajana ny zon'olombelona eto amintsika. Ahafahana mandavirary ireo teboka ireo, ny vondro ny firaisamon'ny-pirenena dia manamafy fa tokony isy ny fifampiresahana eo amin'ny fitondram-panjakana mialohan'ny volana febroary 2024. Dia izay ihany koa no mamarana ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao ankasitrahana feno ny fanaranao izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko. Publicité MBS. Pendant les fêtes qui déchirent, Canal+ vous offre toujours plus de balls. Plus de super-héros. Vous avez vu la taille que ça fait, ça? Plus d'amour. Cœur. Plus d'amitié. Il a le sourire. Salut. Plus d'aventure. Attention, pour tout abonnement, le décodeur avec un mois d'abonnement sur Évasion sont à seulement 70 000 arias. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Vivez les fêtes qui déchirent. Les bouquets Canal+.